Miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana tolotra sy tanaty eto amin'ny televiziona malagasy asaina isika rehetra anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Anio isika dia andeha hitsidika ny faritra Sofia hiresaka amina tanora mpandraharaha eny ambanivohitra maromaro ho tantarain'izy ireo atao anatin'ny fanadihadiana ny fahombiazan'ireo tanora ireo sy ny tsy ambaratelo na ombiazan'izy ireo amin'izany asa fandraharana eny ambanivohitra izany. Faniry Kely no naka ny sary. Andro mangirana malaza amin'ny fividianana vatsin-dalana ho an'ny mpandeha amin'ity lalam-pirenena fa efatra ity. Ny tonona koa ny tena ifandrombahana eto satria tena matsiro. Mahalany akoho enina eo isan'andro ny mpivarotra iray eto. Araka izao hitantsika izao nefa dia maro be izy ireo no indray mivarotra tonona akoho. Midika izany fa tena mandeha ny tsena. Niteraka asa ho an'ny olona maro araka izany ny fiompiana akoho gasy amantsiana ireo mpivarotra eto amoron-dalana Andriamangirana ireo. Isan'izany i Augustin niompy akoho nanomboka tamin'izy mbola mpianatra hatramin'izao izy efa mamelim-bady amanjanaka izao. Maniry ny olona sapandraharaha matanjaka amin'ity fiompiana akoho gasy ity izy ka niofana tamin'ny taona 2024. Ny tombony famokarana nanomboka teo. Le fiompiana koa zany efa nazatra rambozambola nianatra. Le talohan'ny formation zany tsy dia tsara le vokatra. Tsy maro zany le akoho. Fa le tapreny formation le za mavita agnatin'ny taona araiky roa mamokatra amin'ny akoho efa navita formation lasa mitelo magnaboaka akoho zany mitelo magnatao zany akoho agnatin'ny taona araiky. Mampiavaka azy zany resaka fitezagna akoho. Talohaka ny formation zany mandeha fo akoho. Fa rehefa vita formation zany tafiditra agnatiny zany resaka fihezagna le akoho mba tsy hindehindeha. Faharoa amin'izay zany fitsaboana akoho vaccine zany. Magnaraka amin'izay zany resaka rehefa akoho zany rehefa foy sy nitahany reniny zany le zanany amin'izay le reniny malakilaky magnantody. Zay zany mampiavaka azy. Ny vina zany mba tia hanambola karaha mpandraha raha jiaby. Vio mba tia vita raha maventy amin'ny alalan'ny fiompiana. Estelle eto Ambodimotso distrikany Befandriana ihany koa dia efa malaza ho matianina amin'ny fiompiana akoho gasy. Nahazo fiofanana avy amin'ny Formaprod Sofia izy tamin'ny taona 2024. Akoho 3 no nanombohany tamin'izany ary efa 370 ny akohany amin'izao fotoana izao. Efa mizara ny traikefany sy mitsabo ny biby fiompiny mpiaramonina izy ankehitriny. Niompy za te talohaka mo mbola tsy ampy. La izaho aby niofagna mahay bebe ny fiompiana akoho. Za te taloha niompy akoho ambela mandehandeha fogna akoho. Ny aretina matimaty fogna ny akohonay izy mandehandeha. Safia mbola tsy nahay leha fanafodiny. La niofagna zany zahay nahay le fanafody fagnaraka amin'ny aretigny fahazony akoho. Fitazagna zany fa akoho mbala izy madiniky mandra-pavy amin'ny 3 volagna, hafa ny sakafo amegny izy mbola madiniky, hafa ny sakafo amegny izy lefa afaka 3 volagna, hafa sakafo amegny azy geda jusqu'izy mbolagna avidy. Akoho tanjogna hanagnako zay tanjogna mila managna akoho efa jiaby. Mandafy zany za isan-taogno afaka mividy tsikelikely am'izay tanjogno le hiriky anao tragno. Asam tudo ele, ué. Aqui,
Fehampiarina ahitana ny tanora fahombiazana tia Sofia ihany koa ny fiompiana gany. Zaly azy zao sady mivarotra atody no mampitombo gany. Tsy manahirana nefa vola malaky raha teo ny miompy gany ary azo ny ampivadina amin'ny varotra sy ny fambolena. Za baka efa nanomboko tamin'ny 2017-2018 efa nagnandrana ny ompy. Fa tsy de nahomby tsy hitako satria tsy afaka nagnano dobo. De aveo amin'izay zany le sakafony tsy zarizary, izy koa fa tonga amin'ny tany igny de efa vidiky tsisy vokatra azo. Tegna niova satria fanaovana dobo voalohany tsy hainay ty. De aveo le fanaovana tragnony malalaka tsara ohatry zay zany tsy hainay. De natanay de aveo zany le fagnomezana sakafony zany marobe zany raha tsy namenay le fiompiagnanay tety aloha, le gananay tety aloha, amizay zany afaka nomenay. Ohatra fogna ataoko hoe sira. Tsy nampoizinay manjary amegny gana mihitsy sira. Fa noho le fiofanana zany afaka nampiasa sira zay ary hitanay zany tegna tsara zany gananay tsy hoe kele gana kizikizitigny madinika izy na de tsisy rano aza. Sakafo zany tegna maro zany sakafo nambara zay azo amegny gana. Fa tety aloha zany vitany mongo efa vita tsisy iky. Mahazo tombobarotra zany ianao zao? Mahazo tombobarotra. Satria amin'ny atody fogna zany magnome 7-8 isan'andro. De aveo zany mbola managna fikasagna koa zany isaka alohaka fety regny na 26 juin na ohatry ny taom-baovao regny de magnandefa le izy geda igny avarotro izy velogny. Zay zany le fikasagna. Fiompiana tena mety amin'ny toetrandro sy ny toe-tany aty Sofia ihany koa ny tantely. Marobe ny tanora no misafidy ity lalam-piariana ity. I Jean-Chel mampiofana tanora 12 isan-taona izy. Na dia efa vita aza ny fiofanana dia mitohy hatrany ny fanaraha-maso sy ny fiara-miasa amin'ny Jean-Chel sy ireo mpiofana. Ny fampiarana no betsaka amin'ny fiofananay. Ny antony io le nivon'ny tanora tsy mitovy. Misy moa mba ambonimbony, misy ambany. Ka raha ny teoria no betsaka lasa tsy mahazo ny ambanin'io. Ka mahazany samby ampitovizana azy aloha ny pratiky no betsaka. Ny vina dia anokatra ny toeram-pompiagna ny tambaranay amin'ny velarantany 1 hekitara. Ny tanjony mba hialagna amin'ny tanora tsy managna ny toeram-pompiagna betsaka. Ary koa manamora ny fiarovana ny rogo zay amin'ny zany hoe sécurité. Amin'igny no afahany mba hifanolosolo no mandeha mamangy le rogo, zany hoe fitsidiagna le rogo. Za koa tsy agny misy tanora sasany. Ikisaka avy aty Ampoto-Mainty distrikany Befandriana isika. Mpiomboky soa feno fahamatorana Honora. Vao herintaona izy zao nanao ity asa ity taorian'ny fiofanana norantoviny tamin'ny taona 2024. Valo ny kisoany, vavy ny 3 amin'ireo. Le tegna mahasamihafa zay kisoanahy ndraiky nagnaraka formation ndraiky le olo tsy nagnaraka. Voalohany mbola kisoanahy zany voafaha amin'ny fahatry manokana. Aveo amin'izay zany izy aka zany mbo tsara zany hanigny anazy. Eo mitombo ara-dalagna koa izy. Aveo amin'izay zany ninjareo mirenireny regny zany tegna mihinana raha tsy tokony hoan'ny kisoa mbaloha, ny zavatra malotoloto regny. Matanteraka le valagna aretigny kisoa izy. Eo amin'izay zany maro be zany le kisoan'olo zany matimaty, mararirary,
magnanjany zany le tegna hitako mampisamihafa azy. Ny tegna namporisiko za zany amin'ny fiompiagna kisoa nisy namako araiky lahy zay zany nahazo lamasina avy amin'ny kisoa zany le niompiny eo amin'izay zany mbo niezaka zaha mbo tia hagnano aminazy zany le tegna namporisiko za ary vakeo amin'izay zany kisoa mbaloha be vola mbo ialagna amin'ny fandindianagna mandehandeha lavitra ohatra zahay atao zany zahay amin'ny faritra reto zatra mandeha agny Bimarivo mandeha magnano dabalava regny mbo ialagna am'le tsy diadia antany lavitry mbo eto an-tanàgna le anaovagna zany tady vola fa tsy andeha an-tanàgnan'olo hafa eky. Ny tanjogna amin'ny fiompiagna kisoa mbo ho lasa maty hanina ary handafy kisoa ohatra agny an-drenivohitry hifandray amin'ny mpandraharaha mavindy mbo ialagna amin'ny fahasahiragnana aminy eo atao. Eto zany zaha mampirisiky ny tanora na eto Madagasikara mbaloha na eto an-tanàgna tsara marigny ny tegna fahitako le fiompiagna kisoa satria ile ata magnara-penitra zany azahoagna tombony fa tsy lehy alefa mirenireny ke mangavy zany le tanora namagna le mbola tsy magnano miangavy zare zany mbo hagnano io fiompiagna io mikasiky ny kisoa satria mahavelogno le fiompiagna. Toeram-piofanana mandray ireo tanora taty Sofia ny CFPA Port Berger classe 4e farany ambany no idirana eto. Miofana momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misy no sady mbola manohy maka BEPC sy baccalauréat. Manana velara-tany 13 hektara anaovana fampiarana ity toeram-piofanana ity ary klasy mandra ny mpiofana. De le délocalisé zany nagnano fitarimiagna Gana Tampombidiky de nagnano akô Tambanjabe fa fitarimiagna akô tsy mijanogno amin'ny fampianaragna fogna magnano fampianaragna mahazo kity le mpianatra vita igny mbola misy accompagnement mbola raha maso koa zare igny jusqu'à amin'ny fagnanaovanjare projet-njareo satria le ankizy efa samby ampianarigny magnano projet avy magnano petite entreprise ny hely fa tsy hoe atao hoe le ohatra fa nentim-paharazagna taloha hoe mitarimy akôho atao sakafo fa hoe hitadiavam-bola ameloman-tegna zany le tanjogny le formation. Hovaranantsika amin'ireto taozavatra mahafinaritra ireto ity fitsidiana ny faritra Sofia ity. Andiany roa izay no nahavita fiofanana nandritra ny enim-bolana teto Antsohihy, 12 tamin'ny taon-dasy ary 10 tamin'ity taona ity. Iray amin'izy ireo i Vienne efa tena mivelona amin'ny asa tanana izy amin'izao fotoana izao. Asa tena sady ahafahany mikarakara ny vady aman-janany. Mbola kely zay mbola kely de maty papanay de tsy mikarakara de miasa amin'ologno fogna za nandritran'izay jusqu'à za lehibe niteraka mbola miasa amin'ologno fogna jusqu'à za miteza an'ity mbola miasa amin'olo fogna tegna naresy lahatra zaho mba tsy reraka mandeha maraindraigny mandeha hariva de mitondra zaza reraka de veko karama hely any mandritra ny volagna raiky efatralina mbola tsy afa raha bolagna efa lany io efatralina io de nahita ty hitako zare mampidy bola be eo aminazy igny de mbo nagnamo zaza am'izao fotoagna zao de mizaha vola za koa izaha vola 2 aligny 3 aligny de herinandro hitako 2 andro raha miaraka amin'ny panier izy efatra raha saky fogna mahavita 5 enina mitanjogna anahy amin'ny asa fandrariagna mbo ampivoatra fiainako mbo ampidy bola be ho aminazy
anoanako fiainana amin'ny tokantranoko zany mba bebeny le fampidirika amizay hoe koa le ampidirika magnaraka miafaka hatramin'ny tanora zay mbola mitovy aminahy zany mbola mampirisika zare mba hirisika hagnano asa amin'ny sto zany zaho amizay mbo tsy ambanin'ireo lehilahy antegna tsy miasa igny tsisy fidiram-bola mipetraka fotsiny tsy magnino de ty asa atao an-tokantrano de tsy miraindra na magnano izy an-trano hoe fogna antegna mampidy bola ary izy antegna na mpividy entana magnafitra magnatona mangala an-trano magnano igny. Girofina indray efa manana baccalauréat fa tsy fampina dia tsy afaka nanohy fianarana nanao asa tanana vetrany satria asa tanana ihany koa dia lova tsara indrindra tahaka ny mahitaratasy io izy. Le naharisy lasitra zaho zany le asa tiako asa an-tagna manototra minitsinitsy fa zaho salakady tsy reraka olo mividy azy amin'izay mandeha an-tragno zany za amin'izay tsy afaka mandeha mandafozy magnano zaho mo akato za manjary tento fogna misy olo mandeha mikomandy amin'izay le tegna hitako tsara zahoam-bola betibety izy fa zahoam-bola edy izy vita fa zahoagna vola edy zay le vita fa zahoam-bola izy tamin'ny taloha izy mbo tsy nahazo vola mianky amin'olo hafa rehetra nahizana azy amin'izay fa tsy miankina amin'olo ngeky antegna fa antegna fogna amin'izay tsy mandigny vola amin'olo tonga de fa misy vola fo antegna tsy fogna vola le masokarena zagny misy le tombombarotra amin'izay ohatra antegna magnano mpagneo araiky igny lamba metre araiky mahampy mpagneo 3 izy amin'izay le tombombarotra masokarena amin'izay 800 amin'ny mpagneo araiky nefa amidy ohatrany nampaniavy amidy 10,000 tanjona hampiroborobo fiaignanahy zany le tegna tanjona aminazy hanigna tragno hanigna canal plus regny mbo agnatin'ny nahediny satria za mbola tsisy afatra nahoan'ny tanora zany tsara le mahay asa an-tagnana satria tsy miankin-doha amin'ny hafa antegna fa vola magnatona antegna. Mivondrona anaty fikambanana ireo rehetra nahavita fiofanana teto amin'ny Madame Perlette, voaramaso sy voakajy hatrany eto ny kalitao ny entana. Hita maso tamin'ny 2020 sarotsarotro be nahita le tanora satria mbola tsy resy lahatra tsy mahita ny zava-bitan'ny tanora namanjare fa nefa nisorana azy le 20 zany avy takatramin'ny farany tamin'ny 2020 amin'izay tena nanohon-tagnana amin'le tanora zare nisoratra agnarana vola 20 miara-miasa zany tanora satria ny antony zare mo tanora tsy miala lavitra antegna papio fogna manoro lalagna magnitsy ary mba miezaka mitady alam-barotra zare satria telefona presque tsisy moa zareo commande matreky amin'tegna tsy maintsy zaregny amin'le tanora mba malasalasa zareo ny amin'le asa an-tagnana zany tsy zare zany alefa midemerde be fô tsy de ialagna lavitra zany mahatonga ankaiketo fogna rehefa misy fivoriagna de sotominy mandeha atô igny amizay zany le mbola malemilemy igny ahitsy ty ohatran'izao zay moa fa agnatin'ny fiviagnan'ny tanora comme talata avorindre mandeha zare mpiarahiny ino ny tsy azoazonao aiza ny tokony hatao mba hitovy le sarangany asa vita amin'ny fahatsarany amin'ny qualité. Lesona asitsika tsoahana ao anatin'ny fanadihadiana iny dia hoe raha tiana ny aomby ao anatin'ny asa fandraharana sy ny asa fiarina izay atao dia tsara foana ny miofana sy misokatra ary ny maka traikefa mba azahoana ny teknika mahamatianina izany ahafahana tena hoe mahomby ao anatin'izay sehatra misy anao izay. Mino izay efa voaraintsika rehetra ny afatra dia zay namaranantsika ny fandaharana manome fotoana ho amin'ny heriny anio toy izao indray ato anatin'ny fandaharana tolotra sy
manady hatrany mandrapena tompoko